Raha aloha tamin'ny fambolekazo ny faritra Antsirabe teo aloha, ringana avokoa ny ala ankehitriny. Voaporofo izany eto manodidina ny Andraikiba. Ity nosy eto ity anefa no tahirin-drano mamatsy rano fisotro madio ny tanàna ny Antsirabe sy ny manodidina ka ahina ho ritra atsy. Tokony arenina aingana dia aingana izany toedrara izany afahantsika mampandroso diraina manokana ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra fa dia efa nisy fifanaovan-tsony fifanarahana miaraka amin'ireo mpianatra ireo satria tafiditra ao anatin'ny politika ny ministera rotonta fa ny zaza iray dia tokony amboly azo iray. Izay ny farafahakeliny fa mavita be moa dia arabasoa arabatsara. Raha ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra dia misy 500,000 eo ny mpianatra dia raha izay mpianatra izay mavoly azo tsirairay ataoko angamba fa vetivety dia ho tratratsika ny tanjona. Madagasikara maitso io no vina napetraky ny filoham-pirenena. Vonona amin'ny fambolен-kazo ny komina Antsirabe. Eto amin'ny tampon-tanàna Antsirabe moa zany zao dia ezanay volena hazo daholo ny sisin-dalana rehetrarehetra ary tsy hazo kely fa efa mirefy 2 metatra farafahakeliny mba azo hoe mba azo antoka zany fa ho velona. Zay no anitananay andreo orinasa rehetrarehetra iara-iasa iara-salama amin'ny komina fambolен-kazo. Fambolен-kazo 400 hektara isan-taona no fanamby. Enti manatratra ity vina ity. 500 isan-jato n'ity ihany no sisa rakotrala amin'izao fotoana izao. Madagasikara izay firenena fahatelo marefo indrindra amin'ny loza teraky ny fiovaovan'ny toetrandro ka ny fambolен-kazo ny fanafody ialana amin'ny haintany, rivo-doza ary ny tondra-drano.